manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Manana ny fahasoavana ny fiadanana ary fitahin'Andriamanitra amin'ny antsika tsiraray avy. Hiditra boky vavondra antsika andro ny pasteur dia ny bokin'ny Pitsara izany. Mino zay hoe ty bokin'ny Pitsara ty dia andraisantsika zava-baovao. Izy zavatra izay azo lazaina hoe mbola fantatsika hatramin'izay dia mbola mafisina. Izy zava-baovao ihany koa nefa révélation izay omen'ny tompo antsika ao anatin'ity bokin'ny Pitsara ty, ary ny révélation moa dia mitondra ny Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Ny fanambarana dia mitondra ny Jesosy ary mitondra vahaolana. Ny amin'izay misy an'i Jesosy dia misy vahaolana, misy fanasitranana, misy fanafana, misy fitahin'Andriamanitra. Pasteur André Alvarez, miarabanao pasteur Heritiana. Manana ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy tompoko dia manana fiadanan'ny tomponao pasteur Alvarez. Indray vavakarisika amin'izao fotoana izao. Raha iaho dia misaotra indrindra satria dia miasa ianao mampianatra anay manome fanambarana na hoe révélation ny tsiraray avy ianao. Fanambarana sy ny révélation izay omenao anay androany dia mitondra fahasoavana be dia be, mitondra vahaolana be dia be eo amin'ny fiainanay. Atsapanay fanafana, atsapanay mihitsy hoe ny tanan'Andriamanitra, fitahin'Andriamanitra marina, tena fitahin'Andriamanitra marina eo amin'ny fiainanay. Tsy fitahina sombitsombina, tsy fitahina apahany no fitahina omenao anay, fitahina amin'ny fahafenona, na amin'ny lafiny ara-pahasalamana, na amin'ny tokantrano, na amin'ny lafiny ara-bola, na amin'ny asa fivelomana, na amin'ny taranaka sy ny maro samihafa tsy voatanisa, dia fitahina amin'ny fahafenona no omenao anay tompo. Rehefa malala ny sitrapon'Andriamanitra zay ka dia hotahina manokana ne zao fotoana izay afana mandinika soratra masina izao ato amin'ny tsara toko voalohany, dia ianao no hiteny aminay anambara ny sitraponao aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lasika pasteur ary tsara toko voalohany dia ninedy zanak'Israely tamin'ny Kananita tao aorian'ny nahafatesan'i Josoa. Ary rehefa maty Josoa dia nanontany tamin'i Jehova zanak'Israely hoe izy miakatra voalohany ady amin'ny Kananita ho anay. Dia hoy Jehova, Joda no hiakatra, indro efa nolotra ny tany eo an-tanany aho. Ary hoy Joda tamin'ny Simeona rahalahiny, andeha iara hiakatra amiko ianao ho any amin'ny lovako, dia oko sika hiady amin'ny Kananita. Ary zao kosa dia andeha hiaraka aminao any amin'ny lovanao. Ary Simeona dia nandeha niaraka taminy. Dia niakatra Joda ary natolotra Jehova teo an-tanany Kananita sy ny Pelezita, ka nafaty iray alin-da tany Bezeka izy. Ary nahitany Adoni Bezeka tany Bezeka izy, dia niady taminy ka naharesy ny Kananita sy ny Pelezita. Nileva nandrositra Adoni Bezeka ary nanentsika azy ireo ka nisambotra azy, dia nanapaka ny akibe tanany sy ny akibe tongony. Ary Adoni Bezeka mpanjaka fitopolo voatapaka ny akibe tanany sy ny akibe tongony no nitsindroka hanina teo ambanin'ny latabatra, ka mba tahaka ny nataoko ihany laha ty no navalin'Andriamanitra ahy. Ary nentin'ireo any Jerosalema izy ka maty tany. Ary namely any Jerosalema ny taranak'i Joda, ka nafaka azy dia namely azy tamin'ny elatsabatra ka nandoro ny tanàna. Ary rehefa afaka izany dia nidina ny taranak'i Joda iady tamin'ny Kananita izay nonona tany amin'ny tany avoana sy ny tany amin'ny tany atsimo ary tany amin'ny tany lemaka morotsiraka. Dia nandeha Joda iady tamin'ny Kananita izay nonona tany Hebrona, Kiriata Arba no anaran'ny Hebrona taloha, ka namona Sesay, Saimana ary Talmay. Dia niara tao izy ka nandeha hiady tamin'ny mponina tany Debira, Kiriata Sefera no anaran'ny Debira taloha. Ary Kaleba
izay mamely any Kiriata Saifer ka mahafaka azy de omeko azy Aksa zanako vavy ho vadiny ary Otniela zanakalany Kenaza zandriny Kaleba ny mahafaka azy ka dia nomeny azy Aksa zanany vavy ho vadiny ary rehefa voabakatra raha vehivavy dia nome vavany lahy angatakasa tamindrainy de niala faingana tamin'ny borikina izy ka hoy Kaleba taminy inona moa no ilainao ary hoy izy mety sodrano fa tany tsy misy rano no nomenao ahy ka mba molo rano koa aho dia nomeno Kaleba azy ny loharano ambony sy ny loharano ambany ary ny taranak'ilay Kenita Soda Mosesy dia niara-niakatra tamin'ny taranaka Joda niala tamin'ny tanana Berofi akany amin'ny efitra Joda atsimo niarada nandeha reo ka nonona teo amin'ny Israely ary Joda nandeha niaraka tamin'ny Simeona ralany dia namely ny Kananita zay nonona tamin'ny Zefata ka nataony ringana reo ary ny anaran'ny tanàna dia nataony hoe Orma dia afaka Joda Gaza sy Sistana sy Askelona ary Sistana ny Krona sy Sistana ary Jehova nomba ny Joda ka dia azo ny tany avona nefa tsy naharoka amponina teny amin'ny tany lemaka izy satria nanana kalisy via ireny 120 ary Hebrona dia nomeny any Kaleba arak'izay fanolozan'ny Mosesy ka noroahany Kaleba niala teo izy teo lahy taranaky nanakita ary taranaky Benjamita tsy nandroka ny Jebosita zay nonona tany Jerosalema fa ny Jebosita dia miara-monina amin'ny taranaky Benjamina any Jerosalema ihany mandrakandroany ary ny taranaky Josefa dia niakatra koa hamely any Betela ary Jehova nomba azy dia niraka isafa amin'ny Betela ny taranaky Josefa lozy no anaran'ny tanàna taloha ary nahita lehilahy anankiray nivoaka tao tanàna ampisafoka nanao hoe taminy hoe mba hatorokelany ny fidirana makao tanàna dia mindra fo aminao zahay dia natorondra lehilahy azy ny fidirana makao tanàna ka dia nasiny tamin'ny latsabatry ny tanàna fa raha lehilahy sy mpianakavy ndretra dia navelany andeha ary nandeha ho any amin'ny taniny Etita raha lehilahy ka nanorona tanàna izy ary ny anarany dia nataony hoe lozy ary mbola zany ihany ny anarany mandrakandroany ary Manase tsy nafaka ny Betisana sy ny zanabony na Tanaka sy ny zanabony sady tsy naroka amponina tany Dora sy ny zanabony na amponina tany Iblema sy ny zanabony na amponina tany Megido sy ny zanabony satria tia ny Kananita itoerana indrindra zany tany zany fa rehefa niana hery kosa ny zanak'Israely dia nampanaoviny fanompona ny Kananita fa tsy nandroka azy rehetra izy dia 720 ary Efraima tsy nandroka ny Kananita zay nonona tany Gazera fa nonona teo amin'ny tany Gazera ny Kananita Sebulona tsy nandroka ny mponina tany Kitrona na ny mponina tany Nahololola fa nonona tany amin'ny tany Kananita ka nampanaoviny fanompona Asera tsy nandroka ny mponina tany Ako na ny mponina tany Sidona na ny tany Alaba na ny tany Akziba na ny tany Elba na ny tany Afika na ny tany Rehoba fa nonona teo amin'ny Kananita tompon-tany sy ny taranak'i Asera fa tsy nandroka azy Naftaly tsy nandroka ny mponina tany Betisemesy na mponina tany Betianata fa nonona teo amin'ny Kananita tompon-tany izy kanefa nampanaoviny fanompona ny mponina tany Betisemesy sy ny Betianata ary ny Amorita nanesika ny taranaky Dana ho any amin'ny tany avoana fa tsy namely azy hidina ho any amin'ny tany lemaka fa tia ny Amorita itoerana indrindra ny tendrombohitra Aresa sy ny tany Ailona sy Salbima nefa nahery ny taranaky Josefa ka dia nampanaoviny fanompona ireo ary ny farotanin'ny Amorita dia hatramin'ny fiakarana Akribama ka hatramin'ilay aram-bato no makany pasteur. Ya zava-dehibe zay pasteur Alvarez zay bokyny mpitsara ndray moa zao nidirantsika manomboka androany andraisana lesona goavana raha bangona tokana io mpitsara toko voalohany io pasteur Alvarez dia mbola mitohatra ny adiny zanak'Israely amin'ny fakana ireo tany amin'ny fakana ireo tanàna sy firenena zay nampanantenan'Andriamanitra azy hoe omena anareo reo tanànareo ho aringako eo anoloanareo ny mponina eo aminy hiakatry nareo dia andovan'ny tany io tany Kanana io zany izay mariana fa efa fantatsika tsara le toeny hoe ireo tanàna ireo ane tadidio tsara fa efa nisy mponina mipetraka efa nisy mponina nipetraka efa nisy vahoaka be da be fa saingy Andriamanitra dia niteny tamin'ny Abrahama hoe omeko ny taranakao io tanàna io omeko ny taranakao olovanao io tanàna mahavokatra io tanàna io moa zany pasteur Alvarez tsara manamarika azy fa
io zany manodidina any Jérusalema eo misy an'le Proche-Orient, Moyen-Orient, le misy pétrole, io no anisan'ny tany manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany. Ary zay no mahatonga ny Américaine miady an'ireny tany reny any Irak, Koweït, Liban, Libye, reny le Liban aty amin'ny tany arabe rehetrarehetra zany Arabie Saoudite, Syrie reny tany manan-karena be reo. Dia hitanao tsara fa tao no anisan'ny ny fatohan'ny adin'izao tontolo zao ny Américaine niaraka tamin'ny tany refana tamin'izany fotoana zany niady tamin'ny Irakiana ny zareo Irak miady an'ireo anareo reo tany reo niady tamin'ny fireneny Koweït nidiavana ireny fa maninona loatra ny hoe natonga an'izay zavatra zay hoe tena adiny savritaka be ohatry tena nidiavana mihitsy miaramila manalinaliny amanitsy mihitsy maty tamin'ireny miaramila Irakiana niady amin'reto firenenany reto satria ao amin'ny tanàna misy io zany tanàna zanak'Israely ny tanànany Palestina rehetrarehetra iny zany tena mahavokatra pasteur na pétrole io ary nakibon'ny tany ao daholo ny fivoan'ny pétrole rehetrarehetra eto ambonin'ny tany ny ataoko hoe ny Cameroun tsy haiko fa ny ataoko hoe ny abetsahany ao daholo na ny arena amin'ny lafiny rehetrarehetra dia tena hoe manan-karena fa ny mampalahelo fotsiny zao potika izy amin'izao fotoana zao potiky niady zany reny Syrie ry Irak ry Iran reny anany reny potika tanteraka fa tena matanjaka io reo amin'ny resaka arena zay zany raha tsorina ny resaka pasteur Alvarez zany hoe olona misy miperaka teo kanevany Andriamanitra moa nampanantenany zanak'Israely hoe omeko anareo tanàna io omena anareo tanàna io dia zay no natonga an'ireto zanak'Israely reto tena niady hatramin'ny farany ary niditra eo amin'ny tanàna io ary dia hitantsika fa ady tsy vita hatraty amin'ny boky mpitsara ty nanomboka izy io ady io zany tany amin'ny boky ny Exodus Exodus nitoy ny Nomery ny Leviticus ny Deutéronomie sy ny sisa nitoy hatrany amin'ny Joshua hatraty nitoy foana zany io ady io pasteur Alvarez ary dia mbola atao anatin'ny ady eto amin'ny mpitsara io dia mbola ao anatin'ny ady faraparany ireo zanak'Israely ireo akantany zavatra anankiray tiako resahana amin'ny mpino ary akatsika lesona pasteur dia zay misy fotoana na momba ary Andriamanitra ny zavatra mahafinaritra eto hoe pasteur dia ozy izy ny ten'Andriamanitra jerenao tsara ny eo amin'ny andininy fa ziziny le misy hoe Andriamanitra momba an'izy ireo eo amin'ny io mpitsara toko voalohany ka misy an'izay hoe Andriamanitra nomba an'ireo zanak'Israely niady tao dia nandresy ireo zanak'Israely reo nandresy ireo zany hoe na dia eo ary le fomba an'Andriamanitra dia misy fotoana eo tsy maintsy mitsangana miady azonao misy fotoana ny tompony laza hoe nareo angina fa Jehova hiady ao anareo fa misy fotoana ndray ianao asain'Andriamanitra niady fa Andriamanitra momba anao ka misy mpino amin'izao fotoana izao pasteur atao anatina ady ao anatina olana ao anatina zavatra sarotra zao ihany nampaherezako anao raha lasana bavy-malala Andriamanitra tsy hamelanao hiady rery zany tsy ho avelan'Andriamanitra ho kofona rery ao anatin'io adinao io ianao ary tsy avelan'Andriamanitra ho potika ao anatin'io adinao io ianao za dia mampahery anao mijery an'ity fandaharana ity mitsangana maherezy manana fanantenana manana courage dia oka hitsangana manana fanantenana dia oka hitsangana fa ombanao Andriamanitra misy fotoana ianao hoe miady ianao fa za tena mampahery anao hoe miady ianao fa tsy miady rery fa mombanao Andriamanitra za zany pasteur anao nisan'ny leson anankiray ngezabe zay azo raisina eto fa anisan'ny tena zavatra tena tiako tsindrina androany dia mombana resaka fitarihana fitarihana eo anivony atao hoe tontolo ara-panahy na amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy satria teto amin'ity boky mpitsara ty pasteur dia maty Joshua zanak'Israely zany dia nisy nitarika foana avy any amin'ny tany Egypte teo Mosesy dia rehefa maty Mosesy dia nandimby azy Joshua rehefa maty Joshua dia nanomboka teo amin'izay le problème goavana satria nanomboka jerenao samy
tsisy ino zany tsisy directive intsony tsisy révélation intsony tsisy zavatra azo ohatranao samy nandeha naka ho azy amin'ny sisany zanak'Israely nanontany eto amin'ny andininy voalohany zao a de raha mamaky anao vakeo anao ny andininy voalohany pasteur andininy voalohany sy zao mivakiny amin'ny ara-Jesosy manao hoe ary rehefa maty Josoa dia nanontany tamin'i Jehovah ny zanak'Israely hoe iza no hiakatra voalohany hiady amin'ny Kananita ho anay dia hoy Jehovah Joda no hiakatra indro efa nanolotra ny tany eo an-tanany aho zay andininy fahatelo aroa Joda tamin'ny Simeona rahalany andeha hiara-miakatra amiko ianao ho any amin'ny lovako ka aoko sika hiady amin'ny Kananita ary izaho kosa dia handeha araka aminao ho any amin'ny lovanao ary Simeona dia nandeha niaraka taminy jerenao rehefa mijerenao tantara io anao dia lasa ohatrany efa samy naka ho azy amin'izay ny zanak'Israely teto zao dia hoe izy any andeha hiakatra amelon'ny Kananita dia hoe Joda ozy izy Andriamanitra eo amin'ny andininy faharoa zay hoe indro efa natolotra nanolotra ny tany eo an-tanany aho dia amin'ny andininy fahatelo ary Joda aroa Joda tamin'ny Simeona rahalany andeha hiara hiakatra amiko teo zany dia ohatrany tsisy tena révélation mazava tsisy fitarihana mazava intsony raha mandinika anao zao ny tolany ray manontolo ery amin'ny andininy fa fito amby roapolo avakeo pasteur efa fito amby roapolo zao mivakiny ary Manasia tsy nahafaka ny Betisana sy ny zanabony na ny Tanaka sy ny zanabony sady tsy naharoka ny mponina tany Dora andininy fa sivy amby roapolo ary Efraima tsy naharoka ny Kananita zay nonona tany Gazera fa nonona teo amin'ny tany Gazera ny Kananita zay rehefa mijery anao sy ny toerana ambanimbany rehetra rehetra zao nefa ny tenin'Andriamanitra hoe aza vela isy janona eo anoloanareo ary ngiany daholo ny Kananita rehetra aza mitsitsitsitsy azy nareo fa aza vela isy olony janona eo anoloanareo eto nefa ne mivokatry ny tsy fisian'ny mpitarika intsony noho ny tsy fisian'ny fitarihana intsony dia lasa samy nanao zay saipata sisa i Joda eto dia namelon'ny Kananita miaraka tamin'ny Simeona dia nanao zay azo natao mihitsy dia azony fa rehefa tonga ry ambanimbany reny na ry Manasia na ry Efraima na ry Naftaly na ry Asera samy tsisy nandroka ny Kananita intsony fa navela ny ara-monina teo aminy zany hoe tsisy zavatra nazava firy intsony zany fa dia samy nanao atao fotsiny zay saipatanareo hoe atao zay tianareo atao isan'io manao zay tiany dia sasany nandringana ny fahavalo sasany namela ny fahavalo teo ihany ny sasany namony fa tsy naharoka hita zany hoe nanomboka nipatitaka ilay firaisan-tsaina ny zanak'Israely nanomboka tsy nahomby intsony ilay firaisan-tsaina ny zanak'Israely zay pasteur Alvarez no anisan'ny lesoka voalohany amle hoe tsy teo intsony ilay mpitarika tsisy intsony la leader izay mitarika nlay zanak'Israely teto eo anisan'ny zavatra goavana amin'ny asan'Andriamanitra tena zava-dehibe pasteur ny hoe raha misy fiangonana anankiray ka mbola velona le mpitarika ao aminy raha misy fiangonana iray ka mbola velona lay olona zay natao nanokatra ny asa io zay nomen'Andriamanitra ny le vision na le révélation tena mbola manana avantage be reny fiangonana ireny na ireny fikambana na ireny asan'Andriamanitra ireny satria ilay révélation avy amin'Andriamanitra ilay ositra avy amin'Andriamanitra ilay fitarihana avy amin'Andriamanitra ilay révélation avy amin'ny tompo dia mbola ao anatin'ilay mpitarika ihany azonao ka rehefa mbola ao anatin'ilay mpitarika io dia misy zavatra ty mbola lay directive avy amin'ny Jesosy ihany na lay fitarihana avy amin'Andriamanitra ihany no mitondra ny azy fa raha vao maty io ilay mpitarika io dia manomboka mandalo fahasahiranana ny fiangonana iray ary zany daholo ny hitanao raha natadidy tsara anao hoe nisy fifoazana olo tamin'izao fifoazam-panahy fifoazana avariananina fifoazana avany ananina
de nalaza be tokoa otra tany amin'ny taona enimpolo na mety tany traiko 1950 na 70 ohatra hoe fifoazan'ny aniny reny fifoazana vari reny de tambola teo le mpitarika tam'izany idada raha anina na ianina mama raha anina neny raha ianina raha mbola teo reny de jerenao le firetan'le hafa fa tena natao le fifoazam-panahy fa vao maty io mpitarika io de jereva manomboka amy tsilopilopy potika nisy fifoazam-panahy ohatra tamin'ny génération 1960 fifoazam-panahy be misy évangéliste kiray américaine zay nanokatra fiangonana lehibe teto Madagasikara izy de nisy fotoana izy voaroka moa zany teto voendrikendrika de ndroan'ny asa tamin'ny fitondrana ngiaby etsirana izy de mivierina ndray izy tany 1980 mahery tany hoany asana 1987 na tany hoany vierina teto fa tena fifoazam-panahy pasteur tamin'izany fa vao maty izy de nanomboka mpatitaka indray le fiangonana de niafarany ary niady atrano mihitsy le pasteur niady olohany daholo de niady atrano de hitanao hoe lay fifoazam-panahy sy lay fahamasinana tamin'izany potika satria le mpitarika efa tsy totsony ary zany daholo ny problème na fiangonana rehetrarehetra pasteur ny problème ny josoa hitanao tamin'ny andro Mosesy de nanangana relève nanangana relève izy ty josoa ny relève mipandimby azy zany fa ny navoany josoa tsy nisy relève tsy isy mpandimby fa vao maty izy de nomboka mpatitaka zanak'Israely ary zany ny olana amin'ny fiangonana hoe raha vao maty lay mpitarika na le olana nanokatra ny fiangonana ndray jerevy daholo fa zay mpitarika rehetrarehetra ka tsy teo tsony de nanomboka mpatitaka am'izay le fiangonana io de mba tsarovy ange ohatra hoe ianona olony lehibe an'ity fiangonana ty tany amboalohany de tany amboalohany ta mbola velona le mpitarika niazakazaka le asa fa vao maty le mpitarika potika le asa zany pasteur amin'ny lalànany ary de be da be ny fiangonana am'izao fotoana zao no hitanao hoe nalaza tany amin'ny 10 taona lasa 3 taona lasa 10 taona lasa 10 taona lasa fa maty le mpitarika de nanomboka nanjavona niaraka am'izay le fifoazam-panahy zay zany ny erreur goavana am'le hoe tsy manangana relève na lay mpandimby ny mpitarika anankiray zay no lesiko agoavana eto amin'ny tipo tsara toko voalohany ity lasa samy nanao zay tiany natao am'izay zany ny taranak'Israely sy ny zanak'Israely rehetra taony miady hatramin'ny farany de tsy nanaiky fa nakatoan'le ten'Andriamanitra taony nandefitra ary zany angeny mahapotika ny fifoazam-panahy am'izao fotoana zao pasteur be da be ny fiangonana am'izao ny lasa ohatrany hoe samy makahoazy samy manao zay tiany atao samy manao zay saipatany satria manomboka potika lay fifoazam-panahy tsika moa de mezaka mamerina am'izay pasteur hoe tena andao iverenana mihitsy ny baiboly miverina ny andoha rano seo zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany ny mahasambatra ary zany de miteny andreo le mpino mpivavaka kristiana hoe raha mbola velona mpitarika anao ajao izy fa zava-dehibe pasteur nisy ny hoe ray aman-dreny ara-panahy na mpitarika an'le fiangonana izay nametran'Andriamanitra vision na révélation manokana teny amina hoe ajao reny ray aman-dreny ara-panahy reny fa reny ny tena hoe matoa izy nasian'Andriamanitra nanangana n'io asa io de tena ao amin'izay le ositra pasteur Alvarez fa raha vao maty io de be da be ny fiangonana miteraka mahita olana satria zay ny zavatra-tsapa eto pasteur Alvarez zava-dehibe tena zava-dehibe zay nambarana teo zay pasteur ny amin'ny hoe ataorinany josoa zany resaka fitarihan'ny josoa zany raha koa pasteur de ohatra soa hoe isika fitarina moa zany teny pasteur dia tsy miala lavitra zay fa jery côté ilandreo hoe isika am'izao fotoana zao zay ray aman-dreny tahaka ny josoa moa zany tamin'izany fotoana zany pasteur sady ray aman-dreny ara-panahy izy no filoham-pirenena izy no mpitarika sady ray-pianakaviana izy moa teny hoe raha zasy ny ankona kosa aloha dia anompan'i Jehovah zay fidinareo an'io zay Andriamanitra tomponareo na ny Andriamanitra ny razanareo tany Mesopotamia fa za koa izy de anompan'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany isika ray aman-dreny am'izao fotoana zao ray-pianakaviana anao na hoe efa niteraka ianao zany na ray-pianakaviana efa niteraka ianao de zao ny zanakao zay aterako pasteur dia reo famolavolanao andreo zanakao reo
satria tsy vitany famolavolana ara-tsaina ihany ny ankizy pasteur fa tsy ampy fotsiny hoe mianatra tany am-pianarana ny ankizy pasteur dia nahazo diplôme dia nianatra tany amin'ny université dia nanao stage dia avy eo lasa mpiasa avy eo dia nianatra dia hoe niasa avy eo tsy ampy fotsiny zany pasteur na dia ilaina ary zany dia tsy ampy mihitsy pasteur hoentin'ny ankizy hamakivaky an'izao fiainana zao fa isika ray aman-dreny io zany dia fantary fa mamolavola olona ho alefa ho any amin'ny fiarahamonina ho mpitarika raha-pitsa raha afakapitso ka fantaniana petraka dia manahoana ny famolavolako ny ankohonako vady aman-janako ny zanako zany manahoana ny famolavolana ny zanaka hoe ho avy fotoana tsy maheo anao tsony io zanaka io ve azon'andriamanitra metrahana fitokisana goavana be azona metrahan'andriamanitra ndraikitra goavana be ve io zanaka io na nahoana famolavolanao anazy afaka mandray zavatra avy amin'ny tompo fa izy afaka manatateraka miraka zay ampanaoviny tompo azy afaka tena manana fanolora-tena matotra miaraka amin'ny tompo ve io zaza zay ho andivy anao isomotenanao rehefa fotoana tsy maheo anao mbola afaka hitovy e le fifoazam-pana avy any aminao i jesosy dia namolavola peratra pasteur rehefa iomana sady hoe rehefa tsy atsonina dia zao nataoko izy ary ako mpanana ataoko aty aminareo fanay masina izy nitarika anareo marina rehetra efa nampiomana amin'ny fony mpianatra isika amin'izao fotoana zao dia atson'andriamanitra ianao aza vela hoe biazina fotsiny amin'ny ara-tsaina ny zanakao fa mila na dia zanakao io azy mila mahafantatra ny soratra masina pasteur mila mahafantatra zay voalaza ny soratra masina hoe inona nambara amin'ny baiboly inona no lazain'ny baiboly izaho ty moa dia manana antso sa tsy manana antso inona ny iraka ho ataoko a inona ny fanomezam-pahasoavana atao anatiko a za ve afaka ampiasain'andriamanitra mila taizahantsika mila ampianarintsika soratra masina zanakao raha mandeha mivavaka ianao rehefa zabotsona lady teo zany hoe zanako tsotiko fa rehefa zabotso lady fa manakorotana fotsiny am-piangonana fa hoentiny zanakao hivavaka aleo ny latsinainy talata larobila kamisy zoma aleo ny ray aman'ny mpampianatra ny ampianarana na ampianatra azy fa fotoana tokony anam-pona an'andriamanitra kosa aoka ianao ray aman-dreny mihitsy no mitondra zanakao any am-piangonana dia hitanao amin'ny fotoana tsy maheo anao dia amin'ny fotoana mety mandeha rery any le zanakao dia tsy misy zavatra atahoranao satria manana famatorana ara-panahy zanakao manana fahafantarana soratra masina ny olona malala soratra masina ny olona manana zavatra ara-panahy pasteur dia tsy mety ho very mihitsy tsy mety ho potika mihitsy tsy mety ho rava mihitsy fa tonga fitahina ho an'le firenena rehetra eto moa zany dia tsisy an'izay teto pasteur teto amin'ny zanak'Israely tsisy an'izay hoe tsisy relève tsisy famolavolana hoe hiarika le fiainana tsisy famolavolana hoe azo atokisana ve le tolo reto rehefa miala fa dia lasa samy nanao zay tiany ataony anika dia tsy tafita l'émission na ny tompo aza nala elo to ambadik'izay pasteur zay no zavatra tena grave be pasteur ary hitako zava-dehibe mihitsy zavatra tena eninao zay amin'ny hoe resaka famolavolana ny ankizy sy ny tanora ary ny zanaka tena erreur be amin'ny fiainana mihitsy zany tena erreur goavany pasteur adosoana goavany indrindrandrindra aty amin'ny tany afrikana aty Madagasikara hoe navony mpitondra atsika rehetrarehetra am'izay zany dia zao hoe ohatra nambolena mihitsy ho fitiavan-tena daholy sy fitiavam-bola daholy hatramin'izay any ka zay rehetrarehetra ny fandimbo ny tondry tany aloha rehetrarehetra dia ny angoro-karena foana io zao ao Roandao misy zavatra azo lesona tsara azo raisiny dia ny famolavolan'le filoha-pirenenao mihitsy ny mponina ho aminy vahoaka ho aminy mamolavola mihitsy izy hoe zao ny fitiavan-tany razana zao ny tokony atao ampandrosoana firenena hitanao no mahatonga n'ireny japonais ireny za tena miaiky mihitsy anyreto fireneny japon ty matanjaka izy sady matanjaka ireo amin'ny lafiny rehetrarehetra no mandroso tena le fiainan-jareo zany na io raha fandroson'ny teknôlôjia zareo ny tena mpamokatra ny teknôlôjia pasteur fa ny azy ny fomba ny itezana azy ny coutume andry zareo ny zavatra nanalehibiazana azy tsy ariny zany pasteur ny fifanajany eritrereto izy mipita amin'ireny le ino mosy ty le passage de piéton passage nany reny tena
mipitarabe ny tomobile mijanona tsara fa le mpandeha koa mpandeha tongotra koa mandeha rehefa avy mipita de miondrika misaotra le tomobile zany hoe tena misy fifanajana reo zany na inona zavarataon'reo ariny azy efa mahazatra azy le miondrika kely le tena manaja kely izy ny tompon'ny teknôlôjia fa izy koa ny tompon'ny fanajana satria ary ainy zareo tsara mihitsy ny mandanjalanjan'zay tsy hoe nandroso ny teknôlôjia de oravana le cultureny oravana le fahendrena notezan'ny razambeana aminy tsindriko tsara tsy fanompo-tsampy fa fahendrena notezain'ny razambe na notezain'ny ray aman-dreniny io manko nandray ampifangaroantsika malagasy tsy haintsika le hoe fahendrena mamalagasy sy ny fanompo-tsampy malagasy fa lasa mizatra mifangaro fa ny andro zareo le fahendrena nitezana azy tena misy tena fifanajana tanteraka mihitsy ary zay ty mampandroso ny japonais azanao eo ny tiako resahana amin'ny isa tokantrano sy ny ray aman-dreny a tsika ray aman-dreny ange mety lafinaritra amin'ny fiainatsika tahina andriamanitra tsika nisy fanambinany nisy fahasoavany nisy fahasalamany nanakareny satria tsara ny fitondran-tenatsika nanampahendreny tsika na hay miary tsika na hay nitady vola isika na nompon'andriamanitra tsika fa raha ho faty ianao ndray andro any fa tsy maintsy aly eto mba efa nanomana ny taranakao ve ianao handimby an'izay nanomana ny zanakao ve ianao handimby an'izay fahasoavana nananao zay handimby an'izay fitahinana nananao zay handimby an'izay zavatra nataon'andriamanitra tao anataonao mba efa nanomana ve ianao zany zany fanontaniana mipetraka pasteur Alvarez ho an'reto mpijery sy mpanaraka amin'ny fandarin'reto misy zavatra le izy zany tsy hoe manino izy ty tsy hoe tafita fotsiny ianao de tafita fa manahoana zanakao za pasteur anisan'zany za tena sary-piaro am'zany mihitsy ary za mamolavola ny zanako sy ny taranako voalohany amin'ny fanajana olona za tena tsy mba manaiky an'zany mihitsy hoe zanako tsy mahay manaja olona satria ny grave be nge pasteur rehefa ampianarinao tsy mahay manaja olona ny zanakao de rehefa tsy mahita olona ho atao tsinotsinona ntsony izy de anao papany sy mamanino ataony tsinotsinona rehefa lehibe izy azanao ary zany no mahatonga ny nareny mpianakaviana raha mpianakaviana mitomany am'izao fotoana zao mijaly anaovany zanako a tafita daholo izy menakavy manakarena miliardera ny zanako tompona orinasany antala tompony zao any andafy manana an'zao izy any apary ny zanako la anakiraina maro atsetra manana an'zao eto tany marivo misy oatra zao tsy miditra tsy tafiditry ny tranona tsy avela ny vonatiko za ty pastera manitra vadiranovana tena zao tsotra be izy nisy fitezana atao izay tokony omenao an'ireo zanakao reo tam'izany fotoana fa tsy nomenao azy ohatra fotsiny ho resaka hoe fanajana nampianarinao ohatra hoe le zanakao tsy hanaja olona manambanimbany olona mety misy mpanampy eo an-trano de eo mason'le zany anisan'ny mampasary-piatra ny pastera de ndray ianao eo mason'ny zanakao manao tsinotsinona le mpanampy le mandeha ariva tao de le mpanampy ataonao tsinotsinona tony tena olona vendrana mihitsy hita mihitsy avany mba vohatra tony tsisy saina tsy maininina ny loka atao de menomenina tsy manajany io voaray an'le zanakao tena grave be miny ianao mieritreritra hoe le mpanampinao no asinao n'iny fa le zanakao misiblenao mampianatra an'le zanakao mahay vavy ianao ary mampianatra an'le zanakao tsy hanaja olona ianao azanao de rehefa mialehibe am'izay izy de ny zava-dozy amin'iny ianao le ray aman-drenin'iny satria ianao no nampianatra azy tsy hanaja olona ho adininy ianao rina kely eo ary tsy ho asiny ajany ianao de zany mahatonga ndreny ray aman-dreny sasan'reny hoe tsy ajain'ny zanany tonga ny voalohany taona tsy mbo misy zanaka amitsitiky azanao tonga ny tontaona tsy mbo misy zanaka mamy cadeau tonga n'zao tsisy zanaka mahatsiaro azy tsy ajain'ny zanakao ianao satria nampianarinao le zanakao tsy hanaja olona de lasa tsy mahay manaja izy ary enao no lasa tsy ajainy intsony adinony ary enao ny afarany zay ny mampasary-piaro izy amatsy anao amin'ny akonana za de miteniny akohonako ohatrany anazy zao zanako tena tsy manaiky an'zany hoe zanako zany anambanimbany olona nanao tsinotsininy olona satria rehefa tsy mahita olona ho ambanina ntsony izy de zany ho fiterany orena kely maro zany zany ho fiterany tsy ho ajainy orena kely eo fa ampianariko anaja olona izy mba afahany manaja anary rapitso fa rehefa zatra manaja olona izy de enao no ajainy voalohany orena kely eo
fa ny ray aman-dreny tsy mahay manao an'izany fa manao manopa olona manozon'olona manambany olona miteny ratsy olona dia io zanakao io maheno an'izany io no fototra any aminao raha pitso ravaka pitso ary afaka amin'ny taona vitsivitsy za mampianatra any akonako tsy ho tia tena inona moa pastera no mahatonga an'ireny le hoe piraitam-potsy mifampitsinjo misy ray aman-dreny tena mitomany mihitsy ny pastera ny zanako rehetrarehetra tsy mbo mahay mifampijery ny sasany miliardera sasany manankarena fa sasany mantra dia tsy mbo jereny le zokony le zandriny mipanakarena leneny le faravavy kely tsy mbo mijery an'le zokony fa samy manana nefa le faravavy ato manambady vazaha manana vilady manana 4 fily nefa re le zokony la tsy manana ninina pastera na hoaniko ala nefa tsy mbo mijery nampianarinao tia tena ny zanakao nampianarinao tia tena ireo tamin'izy mbola kely dia io no entiny any amin'ny fahalehibiazana azonao io le fitiavatena io any ka rehefa lehibe izy dia zao tsy vitany hoe olo-kafa ihany ny adininy tsy le olo-kafa ihany no adininy fa izy piraitam-po ihany koa sady ny afarany zany ange pastera mahatonga rele piraitam-po mifamono mifamosavy fampiakatra tribunal reny misy any amina fondation tany amina fototry ny fiainany mihitsy tamin'izy mbola 2 taona 5 taona 10 taona 12 taona taonivony ray aman-dreny nampianarina ho tia tena dia nentiny atsany amin'ny fahalehibiazana ny azy zanako mialatsina fa za sady za moa mamelesona ho an'ny olona avy miaingava teny fiainako koa fa ny pastera tena ampianariko ny zanako tsy ho tia teny zany satria fantary fa raha vo tia teny reo dia tsy hifampijery reo rehefa lehibe tsy hifampitsinjo reo no zany dia izy mbola tia kely aty no efa ampianariko sady nitoetrako azonao ampianariko sady nitoetrako mamelesona ho azy amin'ny toetrako a hoe tsika ohatra zao nitoetratsika zao ny fomba fiainana dia ampianariko ireo hifankatideny zao ary ampianariko ireo ahifandefitra ahifanetsy tena ary ampianariko ireo tsy ho tia tena fa hifampijery ny avo hitazako ohatrany ohatra misy fitiavatena dia ahitsika tsy fanao zao na any amin'ny resaka loka fotsiny ohatra hoe mihinam-bary dia mihinan-doka na fizarana sakafo na any amina na fitafinana ohatra zany ka voatazatazako hoe tiakiraha ty zany mitady anao zavatra fafa dia teneoko aza manao an'izany za manao an'izany fa tsy fanao zany zany hoe fa tiako manangana ny zanako sady hoe mba handimby aho arina kely eo pastera manangana ny taranako mba handimby aho amin'ny toetrako amin'ny fomba fiainako azonao le izy ary tsy ny taranako ihany tsy ny zanako ohatrano any fa nanany fiangonana ary volavolaiko amin'ny fotoana efa tsy eto intsondry dia misy pastera ely tena be da be mitsangana azonao manangana dia nizao manangana olona hitovy amiko fa zay ny ererany josoa josoa zany raha iverenany ty tantara tampitsara ty vo maty izy dia mipatitaka zanak'Israely dia samy naka ho azy fotsiny sisa hoe samy nandeha zitsiny aloha andao rangatsika selahy namana eto zao i Joda sy Simeona niaraka dia sasandray aloha ranga zay andeha rera dia rehefa tsy nahavoaka rery tany izy dia izy hoe savy aloha reo ranga hiara-monina amintsika eto fa anina zay no maharatsy be an'le tsisy vision ntsony tsisy mpitarika zay no maharatsy be an'le tsisy lidera ntsony satria tsisy ninina azonao atao ntsony ary zay ny ampianariko amin'ny resaka fiangonana na atao anatin'ny tokantrano manangana olona ianao andimby ianao na amin'ny resaka fiangonana io aza tia tena be da be pasteur amin'izao fotoana zao alay-pana am'le hoe ary io ny tena isan'ny fakapana amin'ny resaka fivavahana am'izao pasteur le hoe za manana ositra spécial ositra manokana dia tena zao dia le mahizahana aty tsy tiako zaraina amin'ny hafa fa hoe zany tena izy grave be zany satria amin'ny fotoana ianao tsy ohatsony dia potika ny fiangonanao fa raha inao no zaran'izay tamin'le manodidina anao le fameza-pahasoavana ireo ay fitaria ny zarinao no manodidina anao amin'ny fotoana ianao tsy ohatsony dia vao mainka androso be ary le fiangonana satria lasa misy olona be da be nitsangana andimby anao teo aloha ianao rery fa eo anao lasa ianao lasa misy olona be da be mandimby anao zany zany mahatsara an'le mizaran'le fitariana pastera ary zay le fahaizana mitarika tsy tokony ho tia tena ianao ka io zany sady tokony hiparitaka any amin'ny zanakao raha resaka tokantrano sy ny hoavinao raha ohatra ianao manana orinasa ary manana orinasa lehibe dia izao ianao tokony efa manangana ny zanakao
tsy hoe eritseretinao fotsiny izy hoe hompandova de hoe soratana mifanana am'zay ampianarinao mihitsy izy le fahaizana am'tatana raha manorinasa raha ao anatina tokantrano izy ao anatin'le fahakelezana io de efa ampianarinao zao ny fomba fitondrana ny tokantrano ary raha o mifiangonana de zao ny fomba fitondrana ny fiangonana tokony de zao ana mampianatra an'izay pasteur Alvarez be de be moa atsika resana momba an'zay ohatra hoe le sady famola volana olona andimby na amin'ny orinasa na amin'ny firenena na amin'ny ao tokantrano zany raha ijeantsika eo tokantrano ohatra de azo lizy moa zany hoe tokantrano resantsika efa azo ampiasaina zay mahatsara an'ity baiboly ty ary misaotra an'Andriamanitra fa misy an'ity boky mpitsara ty pasteur fa izy moa namatarantsika zany raha tsisy an'ity boky mpitsara zay soratany tombo ty ohatra hoe anatin'ny tokantrano ao mananjanaka ianao de anjaranao mihitsy ny fean'ireo zanaka reo pasteur tsy azonao atao goragora hoe lasa zazakely 10 taona ohatra hoe de menao goûter na 250 000 ve ny goûter menao anazy na hoe zazakely voavaly taona ve mianatra ry amin'ny firem classe de firem mari hoe de vola 2 alina no goûter menao anazy ohatrany hoe azavela tsy hoe akory hoe apatraina le zaza tsy iana am'izay fa avelao le zaza hianatra hiaritra mafy mihitsy pasteur tsy hoe amatambolona fotsiny de faly andano zay azo fa zarina mihitsy le zaza hoe misy zavatra anarina hitarianao azy mihitsy eo ny ankizy manko pasteur tsy le any am'le zavatra teneninao azy no tena rana fa le zavatra ataonao ohatra hoe ray aman-dreny fenao ohatra mifoka ziara de ho teneninao ve le zanaka hoe nareo azy mifoka tony ziara tony nefa anao nefa mifoka tsy le zavatra teneninao no arana am'zay fa le zavatra ataonao ohatra zay koa na amin'ny orinasa na amin'ny fiangonana hoe manana zanaka ianao de mila tena misy fotoana ianao mampiaritra an'ireo zaza reo amin'ny fotoana mbola afana mandeha azy zay hoe formation kely mihitsy zany nomenao azy amin'ny lafiny ara-panahy ohatra hoe za zao nahita pasteur andra ohatra nisy pasteur lehibe anakiray zay atao Pitraramasina atao mitsika moa zany de mianatra de malala zay mandala soratra masina de izy mivady manana tobile 12 manana tobile 12 izy mivady de rehefa mivavaka izy mivady de mandeha tomobile fa le zanany tsy avela mandeha tomobile mandeha tongotronareo izy tsy hoe tobile akory ny tsisy tsy hoe akory vola tao amin'ny freny tsisy fa ny nampianarina mihitsy le zaza aloha hiaritra de le tamina voalohany le zaza ohatrany hoe tsy rariny kosa raha zao ataony dada sy mama zao mafy loatra zao fa noho ny tateorina rehefa tsy teotsony le raha aman-dreniny tonga saina am'izay hoe ay ve zao ny tena zavatra tiany dada sy mama tongavana hoe mba ho tompony andraikitra zay mba afaka hitsinjo ny apity zay afaka mba ahitantana zay rehefa hoe tsy zarina tonga de ao anatin'ny hoe tobaka be ny arena sy ny vola be sy ny tobile tonga de hoe mamatambolinao fa ny zarina nisy fotoana niaritra mafy mihitsy nisy fotoana navela hoe tena hiady reny mihitsy na de teo aza ny atao hoe mifampina eo amin'ny ray aman-dreny raha zay pasteur faharoa koa pasteur de hoe tsika le mpitarika moa am'izao fotoana zao atanaty baiboly any mijerevantsika pasteur hoe misy zavatra roa zany eto amin'ny firenena man'olona mpitarika zany de zao misy an'ireo zocule nahita expérience manana fahendrena de anjaranao ny mampiditra tanora miaraka aminao miasa miaraka aminao hoe tanora manam-pahaizana tanora mahafantatra zavatra be dehibe raha resaka intelligence de lasa lavitra be fa tsy anana ny tanora expérience fahendrena tsy anana ny tanora faharetana fa enao le ray aman-dreny efa zocule ray aman-dreny teo aloha mampitany zany ho an'le génération anteorina hoe ampitaina aminy hoe zao ny tokony atao rehefa mba anana faharetana ianao de miaraka eo miara-miasa eo ny efa nahazo taona sy ny tanora de am'izay fotoana zay ny lehibe mahita fahaizana vaovao aty amin'ny tanora ny tanora mahazo expérience ary amin'ny ray aman-dreny ary hoe ay hoe ohatr' zao ny faharetana ohatr' zao ny fahendrena anaovana an'ity ay tsy ampy fotsiny fahalalana fa mila zavatra apitsipisiny ohatr' zao rehefa miaraka ao ny tanora sy ny ray aman-dreny manao zavatra anankiray de tafampita ho azy any amin'lay tanora le expérience le fahalalana lay fanandramana sy le fahendrena zay avy amin'Andriamanitra ato am'le ray mpianakaviana na am'mpiangonana de hitako hoe mety zany na amin'ny ray aman-dreny mety zany hoe rehefa manao zavatra ray ianao de atao vitany zanaka ao le fanaovana azy rehefa mivavaka ianao any am-piangonana de ataovy hoe tsenao fotsiny maniraka ny zanaka hoe ndala mivavaka
fa ianao mihitsy a miaraka mivavaka amin'ny zanakao any de aseonao ny zanakao mihitsy hoe efa tonga any tokoa anao dia ao anatin'ny toroteny ianao ray aman-dreny de mihaino toroteny ianao telezeraka izy amin'ny voalohany mety hoe tsy tehny toroteny fa ianao ray aman-dreny mihitsy aloha mihaino ianao de tonga ny fotoana fanatitra ianao mihitsy manome fa tsy nikizy fotsiny po amporosianao ndana manome nefa ianao tsy manome zany hoe misy fotoana zany a ny ray aman-dreny sy zanaka ny tanora sy ny ray aman-dreny a nefa nahazo taona sy ny voatanora vao nahazo diplôma afaka mifangaro amin'ny olona efa nahazo taona dia miampita le fahendrena sy le fahazavatsena pasteur zay le izy pasteur raha tsorona zany resaka ny fanaovana teto andreo pasteur de zao resaka fitarehana le manome lesona sy manome modèle ny zanakao na ny olona mba ny fahefanao mba handimby anao fa grave be zay le hoe tsisy olona mandimby zay tena zavatra tsy ara-baiboly zay ary manimba zavatra be dia be na ho an'ny firenena na inona tena manimba zavatra be da be zay fa mila voaraitsika zany na eo nivo fiangonana na atao tokantrano na ny fiainana rehetrarehetra zany mahatonga ny orinasa hoe potika tena le hoe orinasa hoe tamin'ny mbola fahavelony ranona io ny orinasa natsangany natanjaka be reny tamin'ny 20 taona latsa telo fa vao maty izy de rava satria naninona naharavan'le orinasa tsisy mpandimby izy tamin'izy mbola teo de aino no nitarika aino no nitondra piasa aino no nitondra ny anina aino no ifandray man'olona fa rehefa maty izy le zanany nandimby azy tsy nalala afa-tsy vola tsy nalala fifandraisana man'olona tsy nalala ny hoe ahoana ny fitondrana piasa manambanimbany piasa tonga de directeur tonga de zao tsy nefa le tamin'le ray aman-dreniny teo ohatra aino daholo ny fandray hatrany amin'ny ambony hatrany amin'ny ambany any ka ny motive daholo na ny piasa na ny fa rehefa tsy teotsony izy tsy namela olona andimby izy de zany mahatonga ndreny faharavana be da be na orinasa io na inona pasteur normal maka rehetra hoe misy fiangonana anakiray nandroso de tokony androso hatramin'ny farany ina moa manakana an'io lasa tsy androso raha misy tokantrano anakiray nandroso tokony androso hatramin'ny farany orinasa ray nandroso tokony androso hatramin'ny farany fa zay ihany problème na fitarena raha vao mpitarika any tsy ao de tsisy naninona mandeha zay le fitentsika hoe ny biby tsy misy lohany tsy mandeha zay moa le izy zay le izy ny tompo hitantsika ndo aloha hivavaky tsika marana ny fotoana makasitraka indrindra tompo noho ny fataterahary ny fotoana rehetra teto a nampianatra anay teo ianao de nitaridalana anay faly zay satria fatarefa nininona fampianarana nomenao nininona lesona nomenao de nafany mitombo nafany mandroso hotahinao any tompo reto vahoaka mpanaraka ny fandarina teto reto nandray lesona nandray fampianarana zay mino fa ay andray lesona zay na atao amin'ny tokantranona iato reo zava-doza momba ny fitarena ampianarana ny zanakay reny de ampididoza anay tompo mino zay fa ay ampianatra zavatra tsara ny zanakay izay andimby anay zay afaka fotoana foy makasitraka indrindra tompo amen hotahin jesosy anao pasteur Alvarez de manaraka toetratsika ny fampianarana veloma tompoka manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoka